Tato ato misy sika namaky ny bokin'ny Jérémie mpaminany ka tamin'ny vaky teny Androany dia efa anatin'ny fahababoana tanteraka ny apahany amin'ny vahoaka zoto tamin'izay fotoan'izay i Joakima mpanjaka farany efa babo niaraka tamin'ireo ataosika hoe mba olona songony olombolo ny manam-pahaizana ny teknisiana ny olona mahay tao zavatra fa vahoaka madinika sy dia ino moa filaza zany ohatrany hoe sy dia misy tombosoa ara-toe-karena ho any zareo any Babilôna sisa nazanona ny teo vahoaka mahantra vitsivitsy fa tamin'izay fotoan'izay i Jeremia mitory ao Joda zany ao Joda Jeremia tsy lasa babo moa dia androany zany Jeremia milaza zavatra anankiroa dia le hoe fery sy aisitranina dia hoe sy azo idivirana intsony rehefa feno ny kapoka ny kapok'Andriamanitra ny an'Andriamanitra ny kapoka sy kapoka handringana na hamono tanteraka fa fanabeazana zany hoe le Andriamanitra zany hoentiny mitaiza sy mandio ny finoany vahoaka Israely dia nampandaloviny amin'io ratra io izy iny le hoe sady mikapoka izy nefa rehefa aveo mamehy ny ferisika koa dia Jeremia zany teny hoe tena sy maintsy hitaraina ny vahoaka Israely rehetra satria mafy aminy zany ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra mako ny fampanantenana tamin'ny Abrahama dia hoe ity tany ity dia homena anao sy ny taranakao dia eo anareo dia hitombo sy hiamaro ary ny olona hisilona sy hisiritra anareo hoe zany vahoaka tiavin'Andriamanitra zany fa adinodino ny vahoaka le hoe misy fepetrany ny honenana maharitra amin'io tany io fa sy hoe nomena indray mandeha dia samy vita fa adinony olona le hoe sy mahazo mivily amin'ny miakaviana miakavanana amin'ny fanekem-pihavanana fa raha vao ohatra sy tian'ny tompo mandeha amin'ny Andriamanitra hafa ary sy miraharaha ny rariny eo amin'ny namana dia sy maintsy hengotan'Andriamanitra teo dia Jeremia tena nanakena zareo anareo matokotoko foana mieritreritra hoe zay manana ny tempoly zay manana ny lalàna i Abrahama ny razambenay dia zay tsy voahozongozony fa sy mibebaka dia ireo mpaminany namosipositra hoe ny fivavahana sy misy fibebahana zany ho aho aza magnonofy atoandro anareo fa sahiaro anareo zany sa ho azo anteherana dia maly zao vanisan'le mpaminany raika hoe Amasiasa iny manao faminaniana sandoka dia ny mahafinaritra ny olona mihaino mpaminany sandoka zay mandokadoka mandrombo hoe mety io anareo sa mila mibebaka zany fa nasehon'Andriamanitra tamin'ny vaky teny maly hoe sy tena mpaminany io fa ny tena mpaminany dia sy misorona ary sahy milaza hoe rehefa manao an'ity anareo dia hifafanikihonareo ka mila mibebaka dia eo moa zany sy nibebaka ny vahoaka dia nalefan'Andriamanitra sesitany izy tany Babilôna ka Jeremia miteny hoe nahoana anareo ro mitaraigna anareo ve nomena fampitandremana sy ny raha fa sahala amin'ny olona anankiray hoe efa misy anina sy zaka fa tonga dia miteraka aretina dia miletra dia magnampy indray dia rehefa marary voadony aranoatra dia ozy Jeremia ny ratra anareo dia sy ho aisitrany ary tadidinareo mandrakizay zany hoe anareo natoko hoe vahoaka an'Andriamanitra dia tian'Andriamanitra kanefa zao ny fahaizan'Andriamanitra zay le ratra sy mety hositrany araka ny teniko teo nefa ny an'Andriamanitra sy ny hahafatin'ny mpanotana ny ahaverezany nositrany fa ny halany amin'ny lalany ratsiny sy ny bebahany fotoana anankiray andiovan'Andriamanitra io fisedrana tamin'ny fahababoany io dia mandinika ny mieritreritra mamakafaka ny manam-panahy dia te hiverina amin'Andriamanitra dia misy fampanantenana faharoa amin'ny tapany rehefa aveo hoe haoriko indray ny lainy Jakoba zany hoe zay zany ny atao hoe restauration ny atao hoe restauration zavatra efa nisy fa mety hoe ravo dia restaurena indray averina an'Andriamanitra io le lazaina amin'ny soratra masina hoe misy ny atao hoe sisa tavela dia ireo manana finoana madio hoe ay moa ny soa rehetra omen'Andriamanitra io dia sy maintsy ampifanarahana amina fitondran-tena tsara finoana sy fahatokisana azy fa sy hoe izaho mivavaka dia te hahazo tombosoa amin'Andriamanitra fotsiny fa rehefa teren'Andriamanitra hoe mila miova mila mibebaka mila manahaka mila mitovy endrika amiko dia iny tsaraharahako dia ny sisa tavela zany dia zay olona hoe matoky an'Andriamanitra mandray ny soa avy amin'Andriamanitra ary manome tamberina andraikitra amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony visy reo le reste ary mbola hoe le petit reste isika ve namany mba kely visy anisy namanlela zainy Jesosy hoe aza matavitra ry ondro visy fa sitraky ny ray ny hanome anareo ny fanjakany rehefa ao agnatin'ny sarambabeny dia voasa tena misy fibebahana zay
fa namanao azy rehefa manomboka hoe talohany namako be debe namako aby ny olona rehetra reny mako miteraka influence négative fa rehefa manomboka ianao hoe mibebaka zany de miova namana ary hita hoe manana fiainana somary mitokatokany anyhona le hoe le reste na petit reste de zay zany fampianaran'ny vaky teny afaka sangan'Andriamanitra indray ianao restaureny rehefa mibebaka zay amin'ny evanjely teo resaka kely de rehefa aveo faranako amin'ny tantara-piainan'ny ty olo-masina zay kalazain'androany fomba njody rehefa hinan-kanina de tsy maintsy misasa-tanana satria lasa miditra ao mihanina ny demony igny mangahazo hoan'igny rehefa hanina amin'ny tagnana misy lelo dia misy demony sy de resaka fahadiovana hoatran'izay hoe rehefa manao pate agnao le volavolana amin'ny tagnana raigny ny ovy sy ny anina sy ny katlesy moa asina menaka ny tagnana de asina rora kely ny mpivarotra kosa aloha mila mpamadio satria maty ny tenanao rehevo hoanina ho anjody sy resaka fahadiovana sy fahasalamana sy fiarovana amin'ny mpox sy ny coronavirus no antony isasana tagnana fa heviny ara-panahy hoe lasa ohatra zao ny fampiarahaba tamin'olona mpangalatra olona rasy fitondratena de nanao bonjour azy de lasa ifondrany fahotany zay ny finoany jody zany de zay ny mahatonga tsy maintsy misasa-tanana alohany misakafo satria zavatra masina mako ho anjody ny sakafo mahamasina ny sakafo nakiny antsika any masina satria noraisina avy amin'Andriamanitra Andriamanitra ny nahary azy de zava-masina zany ny sakafo no zany tsy maintsy madio fa izy soa mandrava le fomba fisainana hoe nenareo azonareo ane le tia nahatongavana hoe mba sy hidiran'ny fahotana nareo de misasa-tagnana ery kanefa sy zay ny tena lôzika fa ny fo no maloto de ny fidiran'ny zavatra maloto ao amin'ny saigna sy amin'ny fo de ny 5 organe d'essence vavahady saigna 5 maheno ny fofona sakafo nonona manimanitra agnao ny onona agnasaha de manokatra vilagny agnao de rofinao ny laoka ao avy amin'ny l'odorat ao le toucher ny tagnana misy karazan'olona tsy mameja de mandraindray zavatra mampalotony olona zany toucher ny maso moa indrindrandrindra marina ny fomba fitena ny maso sa mitondra mody fa mitondra mody ihany de lasa mieritreridrasy forma re zany ramatoa zany de mitondra mody de miforonao anatin'ny saina sy ny fo am'izay ny fijangajangana ny maso koa ny mampisy fialonana naky de bingo di aza de hoe ino azonao isan-karazany ny lela sy ny sisa zany hoe ao amin'ny fotsika ao ny misy zavatra mila diovina de ny fanapahana na fanaovanao barazy ny hevidrasy sy ny le niteneniko teo hoe mauvaise influence ny hevidrasy avy amin'olo agnao resta te hidira-pahotana aza be resaka fehezina ny lela sy ny vava saka ny lela hanitra de mitantara koa agnao zao hianatra mifakazo agnamiko de resika ohatra ao lasa maloto agnao am'le fitiavana amin'ny resaka tratry ny fahotana ny lela ao de misy karazan'olona tia mihaino haino resaka nakisagnao aza ro resahana de mihaino de magnaraka ny maso i Augustin no telefona de niorogna am'zay hoe ia zao resahany Augustin zao ia fahotana misofiny akoa zay ao ka niteny Jesosy tenenina zay reo tsara moa hoe na misasa-tagnana na sa misasa-tagnana aloha zany sy zay ny mampaloto ny olona mifony fa reo nitenenitro reo ny vavahady saina asio fetrany eny ny maso moa zany mety mijery fa mijereva amin'ny fomba amin'ny maso sy manasiny agnao de aoka ho toy ny sy nahita ozy ny fiteniny mopera ao aminay zay aoka ho toy ny sy nahita aoka ho toy ny sy niteny ohatr'izay zany no fiarovana ny fahadiovam-po fa avy amin'ireo 5 organe d'essence reo no mampiditra fahotana matetika indrindra ny sofiny asiany maso matetika ianao rehefa tia mihaino resaka de manongila sofiny amin'ny zavatra sy tokony hidiranao de tsy maintsy hidira-pahotana anatin'izay de zao ry havana tiany Jesosy zany isika sy ho ny zavatra ivelambelany no himatymatesa asika voalohany araka le teny hoe moa izay mandio ny kapoka izay mandio ny vohony kapoka va sy tokony handio ny ao agnatiny koa zareo ohatra hoe ty zany kalisy de nety velany de fafasika madio de madio zay le mitovy am'hoe manasa tagnana hinan-kanina nefa ny fony sy dioviny akory nefa ato misy kadradraka rehoka rambogna voalavo de sotronao ihany
mba sy tiany ty zany isika kristianina kristianina ivelambelany fotsiny sara ivelany de mitandrina an'izao fomba zao de taterahisika aby ny fomba mpivavahana mantokalikela dela manao adoration misarona lamba le makarakara hita igny ny volo se mandray kominio de nefa ny fosa diovina ny anao ny be indrindra fa zay onina sara fosy mandio ny fony indrindra amin'ny alalan'ny kofesy sy fitandrematena mba sy ho tratran'le ataoko hoe mauvaise influence hevidrasy avy agny velany ny olona mitany tena am'zany a tsy maintsy hitataratra ty ivelany ihany hoe masina iny olona igny fa sy ny hoe masina mandro amin'ny rano voahasina de isika misy zavatra atao da pohana rano voasina kely de manana sapile ny raika hazo ny raika vy plastika lokony maitso mena volomparasy sy izay kory ny voalohany fa ny fonao a ary ny kofesy ny tena fandiovana ny fo voalohany reny ary hoe mba mikofesy satria manko ny olona mieritreritra hadigny finoana katolika de makatahaka amin'ny protestant tonga de hoe jehova ray io mamela inona no hahalalana ho tena voavelagna ao mila sakramenta zany famantarana tena azonao sapaina ary aonao andraisana fahasoavana ity masindaza marivene zay ankalazaitsika androanytsia de niagnina izy tamin'ny vanim-potoanan'ny révolution française ny anarana ny révolution française zay ngamba tamin'ny 4e ao a ny anarana zany tamin'ny 4e nanomboka tamin'ny 720 ka hatramin'ny 770 inona zava-nisy aloha vetivety tamin'ny révolution française fitondran'andriamanjaka ny tany a France taloha zay natao hoe monarchie absolue andriamanjaka sisy anteny miera sisy ninina fa ny mpanjaka rery ao a de ny vahoaka sarambabeny aby ao fa nisy ny révolution zany a de narodana any zareo zay fa zany hoe sy avy hatrany de lasa république sy misy fifidianana ohatrany aty amintsika am'izao io aloha fa mbola nandalo hoe fitondran'andriamanjaka ihany a fa misy lalam-panorenana de bakeo ny lalàna ny mpanjaka rehefa sy magnaraka lalam-panorenana mpanjaka miongana zay ny atao hoe monarchie constitutionnelle de tatiorina moa teraka ny république voalohany de zao ny zava-nisy ny atao hoe révolution zany de fiovapenitra mahery vaika i France taloha firenena tena mivavaka nanana ny anjara toerana zany pretra sy mpitondra fivavahana zany sy niveka tamin'ny fanjakana taloha France raha lazaina hoe la fille aînée de l'église zanaka vavy matoan'ny église i France fa zero tsara fa nany tantaran'ny France mandraka ankehitriny a de vokatry ny fanaonaovana zavatra foagna tamin'io révolution io noravany zareo aloha ny rafitra mahampanjaka azy igny fa nisy fiatraikany taty amin'ny finoana satria tamin'izay fotoana zay zany a dia natao nationalisation na hoe ny confisquena aby zay fanagnany fiangonana tany diocèse tanina paroasy alan'ny paroasy alan'ny district nalainy fanjakana aby nandoavany trosa de niagnina sa manana ny fiangonana no hidina aby ny fiangonana ny akabiazany satria manko a amin'ny constitution civile du clergé misy lalàna zany hoe tsy maintsy manao fianianana reo pretra de zay pretra magnaiky ny baiko mpanjakana ihany a no afaka manokatra fiangonana fa zay pretra hoe tena hivavaka tonga de fa sady miala no sy mandray karama sy ny sisa no hidina ny fiangonana be ny fikambanana anakatogna be ny masera no tagna ny fianakaviany satria noravan'ny fanjakana ny monastera sy ny sisa zany zava-nisy tamin'izany andro zany ary tsy misy moral tsony zany fiaignany olona amin'ny akapobeny nanomboka tamin'izay fotoana zay ry antily a io kiloty tapaka kely fohitagnana style io a ny balle sy ny sisa zany hoe ny fitondratena ny tanora tamin'izay zany a satria tsy misy lalàna intsony ara-moraly satria tsy isy mpitory-teny de niditra am'izay ny fagnaparitahana ny filaninofo ny herisetra ny drogue tamin'ny tanora satria rehefa fiangonana zany foagnanao a de tsy misy mpitaiza koa ny vahoaka zay na misy aza ny ministera ny tanora sy fanatanjahantena tsy mahavitany vitany fitaizan'ny fiangonana hoe vovonan'ny tanora katolika fa nilon'ny Madagasikara reo moa zany mba eto antily azo tiky de zay zany ny zava-doza tamin'ny révolution tao anatin'izany tontolo zany a no nisy an'ity pretra anankiray a atao hoe Jean Marie Vianney ty Jean-Baptiste moa ny anarany ao a mopera Jean-Baptiste Marie Vianney ty zany pretra ny aina tamin'izany vanim-potoana zany sa miaina malalaka ohatra ny am'izao io ny pretra tamin'izany fa miafinafina ary agnambany vohitra ny tena mba hoe afaka tena manao pastoral fa ny agnandreny vohitra de efa alasa faizany pastoral sy fivavahany zany ka ity rangaha ty zany a netany ny olona na de ho aza ny révolution eo ny fanenjehana ny fiangonana lasa mahantra de hoy jesy hoe mila mivavaka mafy isika matoky an'Andriamanitra ny anatanatin'ny fahasorana tanteraka izy a
Nyaina tao anatin'ny fahatrana izy ary ny azo ny torotenina sotra mazava takatry ny olona rehetra na zazakely tanora vatombatony vatombatony tanora olon-dehibe antitra lehilahy vehivavy pretra hazan'ny olona rehetra ny azy sady lalina ny torotenina zany rangaha zany nampikeo fesy io ary mahalany hatramin'ny adiny 10 ka hatramin'ny 40 ora isan'andro mampikeo fesy ary ny torimaso nanaovany sakrifisy sady tsy misakafo iry vonganovy raika ampiazy 3 andro zarany 3 zarany 4 iny dia miapahany iny lohaniny androany dia miasa efa masisy misy bobongolo indray ny hoaniny ampiso tsy mba natory tamina farafara fa dabotany dia olo-masina izy ny fahamasinana riavana dia ny fahalavyrariny fitiavana sy dia le hoe izy nampizaly tena fa nampianatra ny olona hoe ny rendrarendra amin'izao tontolo izao mamariny akady ary mamarina ny fanahintsika ka izay ny tsy hanaovako fiainana luxe azo ny atao zay sady zo ny rehataony fa tsy nanao an'izay satria efa zay ny zava-misy tamin'ny vanim-potoana hoe ny fiainana luxe zany lehibe rendrarendra dia ny fiainana dia tsy maintsy hoe kidoro éponge zao fiara sy ny sisa fa tena nampizaly tena izy mba hampianatra ny olona ihany koa dia izay ny nahamasina azy hivavaka ao antsika avy any an-danitra ny izy ary mba ho tahafiny ireo mpitondra fanahy rehetra ireo mpirehetra miasa amin'ny distrika sy paroasy moa satria izay no anisan'ny nanokana anazy tamin'ny 1929 io hoe mpiaro an'ireo mpirehetra miasa amina paroasy mitondra vahoakan'Andriamanitra zany amen